Miarabantsika tsirairay avy tonga eto amin'ity fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao ity. Fandarana mpiomana antsika arak'izay lohatenin'izay hoe miomana eona amin'Andriamanitra ao. Averina foana fa tsy fandarana entina hitaomana olona nao amina tokom-pivavahana. Tsy mitory an-tokom-pivavahana izay, tsy mitory an-tokom-pinoana, tsy mitory fikambanana, ary tsy manambara olona, tsy mitory olona. Fa mampiomana antsika hoe isy fotoana iray, vanim-potoana iray, isy andro iray zay efa voatendrin'ny ray avo indrindra hiverena n'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo dia Jesosy Kristy zany. Ho avy io fotoana io. Sao tsika variana amin'izao fiainana izao, variana amin'ny eto tany, variana amin'ny asa fivelomana sy asa manandraikitra sy ny adidy manandraikitra sy ny kilalao sy ny zavatra mahafinarinaritra, ka ho adinontsika zany zavatra zany. Fa na hoelana ho aingana, na anaikitsika na tsy aiky, na inontsika na tsy ino, ny faminaniana ato amin'ny Baiboly dia tsy maintsy ho tanteraka ary marina ny voalaza. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly Seigneur mandrakizay, lay mahatoky, tsy mivadika amin'ny teny izay nolazainy, dia mahatanteraka an'izay rehetrarehetra anambarany. Milaza izy ho avy indray ary aka ny fiangonana dia ho avy tokoa izy. Vonona ve zaho sy ianao raha ho avy izy? Vonona ve zaho sy ianao raha ho avy izy amin'izay fotoana izay? Fa tonga amin'ny fotoana tsy ampoizinao zany, amin'ny fotoana tsy nieritreretinao, fa ho avy izy amin'ny fotoana tsy nampoizinao. Fa mo vonona ve tsika? Zay no amezana an'izao fotoana izao ahafahana mizara, manambara zay teny nomen'ny tompo anay mba ho zaraina amintsika. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ny fahamarinana, ny teny nambaran'ny tompo, ary araka ny voasoratra hoe irak'izay solon-tenan'Andriamanitra milaza amintsika tsirairay avy hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo, mba afahantsika ho tafahomana ny anton'izao fotoana izao, ny anton'izao fizarana izao. Tsy mamaika ny resaka arabola, tsy fitadiavana vola sy arena, satria izay mantsiny amin'izao fotoana ny akamaroan'ny olona manao fivavahana, mamorona tokom-pivavahana, manorina fikambanana mba hahazoana vola, mba hahazoana karena, satria atao hoe sehatra ray mandeha izy amin'izao fotoana ary hahazoana vola be, dia izay no mahatonga ny olona hanao an'izany, na tsy voantso amin'izany ary. Fa tsy izay ny tanjo anay. Zay ny tanjo anay hoe hamory olona dia haka vola aman'olona sy haka fananan'olona, sanatria dia sanatria zany. Fa irak'izay anambara ny olona ny famonjena, anambara ny olona ny Jesosy Kristy, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana, lay tokana afaka monjy, afaka nafaka amin'ny fahotana, afaka nafaka amin'ny fahafatesana, afaka nafaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, afaka nafaka amin'ny fitsarana sy ny fanamelohana anome fiainana mandrakizay, hanambarany Jesosy zay votoatony ny filazantsara. Zay no antony izao fotoana izao, atonga antsika ho tafahomana tsara, alala ny fahamarinana ato amin'ny filazantsara. Kolosiana toko 7. Kolosiana toko 7 andininy voalohany. Manahoana ny toetra tokony hananana, manahoana ny fomba fiaina, inona ny sitrapony ray tokony ho atanterahana raha tiana ho fiangonana ho raisina rehefa ho avy any amin'ny raolanitra Jesosy Tompo. Dia voasoratra ato amin'ny Kolosiana toko 7 zany. Koa raha niaranatsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Zay teny zay nizaraina amintsika amin'ity androany ity. Afatra apetraky ny tompo amintsika. Raha te ho isan'ny fiangonana akarina, ilay fiangonana fofombadin' Jesosy Kristy, be voninahitra sy tsy manatsiny, ilay fiangonana tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana, tsy misy endriky ny fiovaovana, tsy misy klema, dia mila mandray ny teny tsy misy klema, mila mampiatra ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra ato dia zao: ho anao fiangonan'i Jesosy Kristy, ho anao milaza zanak'Andriamanitra, ho anao milaza kristianina, ianao milaza manana an Jesosy ary miady ny fiverenan'i Jesosy, ny takian'ny tompo aminao ary ny sitrapon'Andriamanitra amintsika androany dia zao: voalohany katsao ny zavatra any ambony. Katsao ny zavatra any ambony. Zay ny sitrapon'Andriamanitra. Manahoana ianao manoloana an'izay? Mikatsaka ny zavatra any ambony ve ianao? Matoa misy ny any ambony dia misy ny ety ambany, sao ny zavatra ety ambany mbola katsahanao. Ny faharoa dia zao ny voasoratra: saino ny zavatra any ambony. Saino ny zavatra any ambony. Aiza ny zavatra saininao? Ny any ambony ve sa ny ety an-tany? Azavaina amintsika hoe inona moa le any ambony dia inona ny ety an-tany.
Ny any ambony dia voalaza hoe ny any amin'ny itoeran'i Kristy dia eo an-tana-kavanan'Andriamanitra zany. Saino ny zavatra any ambony, katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, any amin'ny isaina, any amin'ny toeran'Andriamanitra, any amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny zavatra tian'ny Tompo ataontsika. Saino katsao. Ninona? Ny zavatra any ambony, fa tsy ny etỳ an-tany. Amin'izao fotoana mampalahelo fa maro be ny mitory filazantsara, mitory ny tenin'Andriamanitra, manambara an Jesosy, fa ny zavatra voizina dia ny filazantsara ny tany. Filazantsara mifototra amin'ny olombelona, filazantsara mifatoka amina materialy, filazantsara manaitra ny filan'ny olona, manaitra ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho tia voninahitra, ho tia fafinaretana, ho tia rendrarendra. Zany ny zavatra toriana amin'ny olona, zany ny zavatra zaraina amin'olona, zay tsy ara-pilazantsara velively, zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra velively, zay tsy ara-baiboly mihitsy, satria tsy zany ny ambaran'ny Tompo. Kanefa zany dia nitoriana amintsika. Misy dia milaza mihitsy hoe ianao ho lehibe any orinasa farafakely ny orinasa 3 ho anao amin'ity taona 2024 ity. Zany ve ny filazantsara? Zany ve ny zavatra any ambony? Ianao anakarena be, ianao ahazo vila, ianao ahazo vola, ianao ahazo fiara, ianao ahazo fitahiana, ary tena ahazo fipoahana ara-bola, ary afaka fampanopin'Andriamanitra. Zany ve ny filazantsara? Zany ve ny tenin'Andriamanitra? Jerentsika ny zavatra voasoratra. Ny voasoratra ato dia hoy ny Tompo hoe raha niara natsangana tamin'i Kristy dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, any an-tana-kavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Zavatra any ambony zany teny toriana amintsika zany. Vola makarena tsy zavatra any ambony. Ny trano sy ny fananana be tsy zavatra any ambony. Ny resaka lehibe any orinasa sy mahazo ny fitahiana maro be tsy zavatra avy any ambony zany. Tsy avy any ambony zany, tsy any ambony zany. Zany ny sitrapon'Andriamanitra, zany ny tenin'Andriamanitra, fa zavatra ny tany zany, zavatra ara-materialy zany. Kanefa zavatra toriana amintsika dia zany ny amporisihana antsika. Manaitra ny nofo zany, manaitra ny fitiavan-teny zany, manaitra ny filany zany, manaitra ny fizahozahoana zany, fa tsy zany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha toka zany ny toriana, ary zany koa ny iainana, dia tsy mbola niara-maty tamin'i Kristy isika, ary tsy mbola niara-natsangana tamin'i Kristy isika, fa filazantsara afy izany, mitarika ho any amin'ny fahaverezana. Voasoratra ato mihitsy hoe raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, ary ery amin'ny andininy 7 dia hoe fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina ao amin'i Kristy. Zany hoe miainga amin'ilay fahafatesana, maty amin'ilay manofo tia tena, tia vola, tia arena, tia voninahitra, tia dokadoka, tia lokaloka, tia fafinaretana, tia an'izao tontolo izao, matiny amin'iny. Ary rehefa matiny amin'iny tsy misaina ny zavatra etỳ an-tany intsony, fa misaina ny zavatra any ambony. Mampalahelo mihitsy fa zany ny tena voizina sy toriana amintsika amin'izao fotoana. Filazantsara ny fananan-karena, filazantsara ny resaka fahombiazana eto tany, filazantsara ara-materialy zay tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Zao ny lazain'i Jesosy. Mitandrema ianareo fa misy mpitory filazantsara ho avy aminareo zay tahaka ny ondry, mitafy volon'ondry fotsy, fa ny ao ambadika dia ambody mitoy izy, tandremo izy. Ary Jesosy koa dia miteny hoe indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny ambody. Ny toerana misy asy ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, kristianina marina ianao, dia eto afovoan'ny ambody ny ametrahan'ny Tompo anao. Ary toy izany Jesosy ny teny iny hoe endretaka amin'ny menarana, morataka ny voromailala. Tandremo ny teny enona, tandremo ny teny iainana, tandremo ny teny toriana. Fa marobe ny mandeha tafy volon'ondry, fa ambody mitony ao. Ny ambody zany dia hihinana ny ondry zany, ary ny sakafo tena tiany dia ny ondry no hanina, potehana, robana. Ary hoy ny teny any amin'ny Petera, epistily sorata amin'ny Petera hoe maro ny hanao varotra aminareo, ary tena andeha amin'ny filany izy, ary amitaka anareo. Ary hoy ny teny hoe voaloto ny lalan'ny fahamarinana no izay falotona sy faratsiana izay. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Mila mieritreritra ny sitrapon'Andriamanitra tsika, mila manao izay sitrapon'Andriamanitra tsika. Fa raha zavatra eto tany nitoriana amintsika, tsy andova ny fanjakan'ny lanitra tsika. Raha fampanantenana arena sy voninahitra sy fananana sy fahombiazana eto tany nitoriana amintsika,
tarika antsika ho any amin'ny fahaverezana zany satria ampiraikitra antsika amin'ny zavatry ny tany, ampiraikitra amin'ny fontsika amin'ny etỳ tany. Jesosy Kristy dia milaza mihitsy eo amin'ny Lioka toko 12 andininy fa Lioka toko 12 zao nambaran'i Jesosy. Ny antsika dia Jesosy ihany ny arahana, ny ahy dia Jesosy ny arahako ary izay torian Jesosy no ambarako. Hoy Jesosy, amdio ny fanahananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tota ho anareo dia arena any an-danitra tsy mety arena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azo mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Zany ny sitrapon'Andriamanitra. Lioka toko 12 andininy fa 7:30. Amidio ny fanahananareo rehetra ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tota ho anareo dia arena any an-danitra tsy mety ho lany izay tsy azo ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay itoeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ry havana malala, akaiky Jesosy. Atsaharo ny filazantsara ny tany, atsaharo ny filazantsara ara-materialy, atsaharo ny fitiavan-karena sy fitiavana voninahitra sy fitiavana filana, ampiasaina ny fivavahana sy Jesosy sy ny fitoriana filazantsara, azona an'izany. Jesosy tsy manambara an'izany. Jesosy dia milaza mihitsy eto hoe aza matahotra ary ondry vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana. Ambara mihitsy hoe amidio ny fanananareo, manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety levona any an-danitra, tsy mety simba, tsy azo mpangalatra. Nefa ny zavatra torintsika, ny torian'ny mpitory filazantsara dia hoe mangorona, azo arena, azo vola, azo fananana, azo kitapom-bola matevina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy araky ny tenin'Andriamanitra zany fa arak'ilay ratsy, zavatra demoniaka, zavatra avy amin'ny devoly, tarika amin'ny olona tsy ahitan'i Jesosy. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra koa raha isika Matio toko 5:10. Matio toko 5:10 dia izao ny voasoratra. Tafotoan Jesosy tompo ny amin'ny nataon'i Petera. Ny sitrapon'Andriamanitra ho an'i Jesosy dia ny ho atolotra, vonoina amin'ny hazo fijaliana, maty ary atsangana amin'ny maty. Zay ny mission an'i Jesosy tompo. Ary ny mission an'i Jesosy tompo tena efa nieligelen'ny Satana sy nieligelen'ny devoly sy nieligelen'ny olona maro io. Ary nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra io hoe zay ny mission. Dia i Petera nanatona an'i Jesosy dia hoe aza miteniteny foana ianao, sanatria aminao zany zavatra ho ataonao zany. Dia ny zavatra navalin'i Jesosy tamin'ny Petera dia hoy izy hoe ao hivoako ianao ry Satana, ao hivoako ianao fa fatafotohinana ho ahy loatra ianao, fa tsy misaina ny an'Andriamanitra ianao fa misaina ny etỳ tany any. Raha lasaina bavy, ray aman-dreny malala, zoky zandry izay manaraka an'izao avatra zao, mazava ny tenin'Andriamanitra. Raha fisaina ny tany ny torianao ny filazantsara, raha fisaina ny tany no fisainanao kanefa mitory ny filazantsara ary mivavaka miaraka amin'ny Jesosy, manambara an'i Jesosy, ny ainao anatin'ny fiainana kristianina nefa filazantsara ny tany sy ny fisaina ny tany dia hoy ny tompo hoe fatafotohinana ho ahy ianao, ao hivoako ianao ry Satana. Mazava be amintsika zany. Mila miova ny fisainantsika, mila miova ny fotom-pisainantsika, mila miova ny fijerintsika satria tsika efa maty raha araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fahotana sy ny amin'ny olona taloha ary natsangana fiainam-baovao amin'ny Jesosy. Fa zay ny voasoratra atao amin'ny Matio toko 5:10 dia nilazain'ny tompo misy hoe mankanesa ato hivoako ianao ry Satana. Petera nefa nresahany tamin'io. Matio toko 5:10 andininy fa 2:20 hoe fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe mankanesa ato hivoako ry Satana. Matsy amin'ny Petera, enjana be nge zany teny zany, mahery be zany teny zany. Dia inona ny antony nitenenan'i Jesosy an'izany? Fatafotohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Izay an'ny olona ny sainanao sa izay an'Andriamanitra? Izay an'ny olona no sainanao sa izay an'Andriamanitra? Fa raha izay an'ny olona ny sainanao izay rehefa nitany saiko rehetrarehetra teo dia hoy Jesosy hoe ato hivoako ianao ry Satana fa fatafotohinana loatra ianao. Apetraka amintsika mpitory filazantsara zany. Hoentsika aiza ny ondry, hoentsika aiza ny vahoaka an'Andriamanitra, iraikitra eto amin'ny tany, ho variana eto amin'izao tontolo izao, ary ny farany dia hiaraka amin'ny Satana any amin'ny fahaverezana, fa tsy saina an'ilay zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy. Romana toko 4:10 miditra ary hoe inona ilay zavatra any ambony. Romana toko 4:10 Romana toko 4:10 dia izao ny voasoratra ao. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny finanana, tsy amin'ny fisotroana, fa fifaliana, fiadanana, fahamarinana, vokatry ny fanamasina. Zay ny voasoratra. Romana toko 4:10 jerentsika kely zay. Romana toko 4:10 toko 4:10 azafady.
Romana toko 7:10 andiny fa 7:10 fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa fahamarinana, fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Manahoana ny fikatsahanao ny sitrapon'Andriamanitra? Manahoana ny fandehananao amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Mandeha amin'ny fahamarinana ve ianao? Mandeha amin'ny fahamarinana ve ianao? Tsisy kolokolo ve any? Tsisy lainga ve any? Tsisy fangalaram-badin'olona ve any? Tsisy tokantrano imaso ve any? Tsisy fialonana ve any? Tsisy lolopo ve any? Tsisy fankalana ve any? Tsisy famelan-keloka ve any? Fa zany rehetrarehetra zany tsy fahamarinana avokoa. Kanefa nitoriana amintsika tsy mitory an'izany ny olona fa le fananana rena dia ao ihany lolopo, fananana voninahitra, fananana fahombiazana dia ao ny tsy fahamarinana, ao ny lainga, ao ny fijangajangana, ao ny tsy fitiavana, ao ny tsy famelan-kelo. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny alana amin'ny kolikoly, ny alana amin'ny tsy fahamarinana, ny alana amin'ny fijangajangana, ny alana amin'ny tokantrano imaso, ny alana amin'ny fanompo-tsampy, ny alana amin'ny fialonana, ny alana amin'ny tsy famelan-keloka, ny alana amin'ny resaka maloto rehetrarehetra sy ny fisainana maloto rehetrarehetra. Fa hoy ny sitrapon'Andriamanitra hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana, fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Mbola toizantsika ihany, verina amin'izay tsika ato amin'ity Kolosiana 3 ity. Inona ny sitrapon'ny ray? Katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny aty an-tany. Amin'ny teny frantsay dia hoe affectionnez-vous aux choses d'en haut. Zany hoe zany affection zany aty amin'ny fo mihitsy zany miainga, ary tena hoe an-tsitrapo, ampitiavana. Zany hoe aoka ny fitiavanao, aoka ny mameno ny fonao, aoka ny marototra anao sy mahataitra anao dia ny fisainana ny amin'ny any an-danitra ao amin'ny Jesosy. Aoka hifantoka amin'ny Jesosy ianao. Inona ny sitrapon'i Jesosy? Inona ny tian'i Jesosy? Inona ny mahafinaritra an'i Jesosy? Tsy zao tontolo zao, tsy ny filany nofo, tsy fanarahana fomba zao tontolo zao, fa ny sitrapon'i Jesosy dia efa voalaza rehetrarehetra teo. Fa mbola misy fanampiny ity zavatra voalaza eto ity, miteny amin'izay izy ato. 5, vonoy ny momba anareo ny tenanareo etỳ an-tany. Vonoy ozy izy ny momba anareo ny tenanareo etỳ an-tany. Fizangajangana efa niteneniko teo zany, fahaltona, firetam-po, fanirindrantsy, fiaremana zany fitiavam-bola. Zany nefa ny filazantsara toriana aminao, isy firetam-po, isy fanirindrantsy, isy fiaremana. Vonoy daholo zany ozy izy. Vonoy ny fijangajangana, fahaltona, firetam-po, fanirindrantsy, fiaremana. Dia fanompo-tsampy zany. Voasoratra any ivelany mpanompo-tsampy sy ny mpanao ody rasy. Fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalay anareo fahiny, fonom-bola velona taminy ianareo. Manaraka 9, saino zavatra any ambony dia zao koa ny voasoratra. Ankehitriny esory koa izao rehetra izao. Fahatezerana, sitrapon'Andriamanitra zany. Esory ny fahatezerana, esory ny fiafonafonana, lolopo, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa fanalianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary rehefa nitafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Zany ny sitrapon'ny ray ho antsika amin'ity fotoana ity. Angatahako ianao amerina maka eo ny Kolosiana 3 io. Misy zavatra be da be mila vononao, fahatezerana, fiafonafonana, fialonana, teny mamenatra, fitenenan-dratsy. Maro be. Zany hoe raha fafezina izy dia zao fahamasinana. Fahamasinana. Aoka hikatsaka ny fahamasinana. Hebreo 12, izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo. Raha teo isan'ny akariny sika mpitory ny filazantsara, mievera tena, evero ny lalanareo, mibebay ianareo, avaozy, miova. Aoka hifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara fa tsy hifantoka amin'ny olona. Aoka ny olona amporisihana hisaina ny zavatra any ambony fa tsy ny etỳ an-tany, hikatsaka ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy fa tsy ny etỳ an-tany. Torio ny azo fijalian'i Jesosy Kristy, satria io azo fijalian'i Jesosy Kristy io namonoana ny tena ny ota mba ho fatiny amin'ny ota fa hitsangana ny fiainam-baovao amin'ny Jesosy. Ary alohan'ny hitoriana dia ianao mihitsy aloha ny miaina an'izany, ianao mpitory ny filazantsara. Ianao izay manana an'i Jesosy Kristy, manana an'i Jesosy Kristy efa nateraka indray, kanefa zany no nivoizina taminao sy nitoriana taminao, hivereno ny tena filazantsara, miverena amin'ny tena loharano ao amin'io Kolosiana 3 io. Saino ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, any an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony ao amin'ny Kristy, efa maty ianareo ary niara-natsangana amin'ny Kristy. Zay no sitrapon'Andriamanitra, hifantoka amin'ny Jesosy tsika, fa izy ny fiainana,
izy ny lalana, izy ny fahamarinana, aoka andeha amin'ny fahamasinantsika amin'ny tahotra an'Andriamanitra, hiomana any amin'ny fiverenan'i Jesosy ary hanorina kitapom-bola any an-danitra, any tsy mety levona, tsy mety potika, any ny valim-pity. Ho an'i Jesosy any ny voninahitra. Amen.